orinasa sirama dia orinasa société anonyme araka ny hitatsika izay zany a raha ohatra hoe izay fanontanianao izay hoe velona ve a ny izao aloha zany a ny ataonay ato a dia manao assainissement dia ho avy a ny relance manana fanantenana betsaka zany zahay fa ho tafavoaka amin'ilay situation misy. Anisan'ny lazana hoe ahoana moa hoe tafavoaka dia satria izao ataonay izao toy an'ity fiantsonana nataonay tamin'ny gazety ity dia misy ny audit, misy ny izay lazaiko hoe assainissement izay manao recensement ny fananana rehetra izahay dia ao anatin'ny fijerevana ny atotan-taratasy ny olona rehetra efa nanao fanarana taminay dia mijery koa zahay ny projet rehetra mbola afaka ho ataon'ny orinasa ao anatin'izay fiomanana ny projet rehetra ho ataon'ny orinasa izay no manao zay ny fiarovana ny tany any Anosibe, any Brickaville ihany koa mba ahatongavana amin'izay fanaovana projet izay. Raha ny momba ny orinasa lazainao hoe any Anosibe hoe nidiran'ny olona dia toy izao, mety hoe ny tianao ambara angamba ilay fifanarahana efa nisy teo aloha. Misy fifanarahana nataon'ny Sirama sy ny orinasa Fijara, nanao société ikambanana iray zahay ny anarany Sasma. Ao Brickaville zao efa mitsangana ilay orinasa, i orinasa ikambanana io. Ny any Anosibe mbola tsy nanomboka aloha ny fijerena hoe ahoana no hanaovana ny any, fa ny ao Brickaville aloha zany izay no azoko atao, izay no azo ambara. Inona aloha hatreto izany no vokatra ao amin'ny Brickaville? Ny Brickaville tamin'ny volana May no nanomboka ny fananganana ilay orinasa. Ilay orinasa ny Sirama zany orinasa efa 30 taona io ny raisina no avaoziny io dia efa hamokatra ny siramamy fokarina vaovao izy zany zao tsy ho ela intsony fa farafahaelana amin'ny volana Desambra. Dia izay zany ankehitriny no jerevanay, arovanay ny tany satria izay manana tetikasa betsaka ho atao. Dia nisy ny procédure teo aloha na ahafahan'ny olona hoe manantona izy miregulariser ny situation. Dia izay situation izay zany ankehitriny mbola tsy mandany izay ny Sirama ho an'ilay efa teo fa ny fidirana vaovao. Tsy midika koa zany hoe ekena ekena ny fidirana, tena tsy izay mihitsy ilay izy, fa nisy olona efa nanomboka ampahany nandoha vola. Reny zany mbola ho jerevana ny kahany ao aoriana, reny afaka manantona izy, tsy mila mpanelanelana zany hoe tsy mila mpanera na misy olona tokony an'ilay manokana handray an'ilay dossier, fa tena ny orinasa Sirama mihitsy no hidirana hanaterana ny atotan-taratasy fangatahana fanamafisana n'ilay izay dossier efa nisy teo aloha zany. Ny Sirama aloha zany dia hamafisina aminao hatramin'izay ka hatramin'izao dia nahavoaloka karama foana amin'ireo mpiasa rehetra ireo. Izao zany izy izao tena vao maika manan-javatra atao miaro ny tany rehetra ananan'ny Sirama. Tsisy hoe tsy nahavoaloka karama dia omeny dia hoe tany. Nisy mpiasa taloha rehefa lenjana izy dia nahazo ampahatany, fa tsisy hoe tsy voaloany karama ny ankehitriny dia hoe tiany tany, fa aktifana société ilay tany. Dia izay zany mahasarotiny anay ankehitriny miaro an'ilay izy mba hahafahana manao an'ilay petrabola, mahafahana manao projet amin'ilay izy.